Nifarana androany alatsinainy valony volana Aprily ny fandraisana ny antontan-taratasin'ireo izay mikasa hirotsaka ho fidiana député ny 7 ny volana May ho avy izao. Misy amin'ireo mpikambana ao anivony ny gouvernemanta sy kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no nanatitra ny antontan-taratasy akoatra ireo efa solombavambahoaka perinasa. Isan'ireo izay nilaza hirotsaka ho fidiana ho farakatsio lalatiana rakotondra zafy. Ministry ny fampianarana teknika sy ny fanafanana arakasa takizay koa Marie Michel Saondrarmalala any fianaratsoany no hilatsaka ity ministry ny fanabeazam-pirenena ity torak'izany koa Augustin Andriamanan'ora izay hirotsaka ihany koa etsy amin'ny boriboritany voalohany eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Ankoatran'izay mbola maro mpikambana ny gouvernemanta izay nanatitra izay antontan-taratasy izay ihany koa. Isan'ireo andray anjara ihany koa ireo kandidata sasany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Nantolotry ny kolektifa ho an'ny malagasy ho kandidata solombavambahoaka ao avaratrano ohatra i Jonathan Raharvel. Tahak'izany ihany koa isy teny randriana solonaiky sy Jean Brunel safotsy androfa izay avy amin'ny lisitra firaisakina ao Toliara sy Ikiongo. Naneho ny fahavononany ihany koa ireo olo malaza sy mpanakanto toa Andry Jery Marcos any an-talahany, iontra zafitra izay avy eo amin'ny tarika ambondrona any Ankazobe ary Vanezy ao Antsohi ao. Teratany Sri Lankais misy 4 amin'izao fotoana izao no atao andrimaso ao MAHAJANGA ao rehefa tratra nanjontsy ara-dalàna taty amin'ny fari-dranomasin'i Madagasikara. Efa nisy moa fampiresana tamin'ny tompon'andraikitra sy ireto mpanjono ireto raha ny voalaza. Ny 7 sy ny 8 ny volana marsa teo no tratra ny teo anivon'ny centre de surveillance de pêche tao MAHAJANGA tany amin'ny fari-dranomasin'ny Tambohorano iny ao amin'ny faritra melaka nisy Sambo izay nitondra ireto mpanjono tsy ara-dalàna ireto. Napetraka androany ny rafitra arakajy mirindra izay ahafahan'ireo malagasy any am-pielezana mangataka fotoana amin'ny fikarakarana ny passeport na mangataka fanavaozana ny passeport. Ny anamaivanana fizifiziren'ireo malagasy any am-pielezana no antony izany raha mivoalaza ny teo anivon'ny ministeran'ny RAHARAHAM-MPANJAKANA. Tsy tokony oatra ny 2 volana ny famoahana ny passeport manomboka izao eny anivon'ny Masifo raha toka enimbolana izany teo aloha raha ampy daholo ny antontan-taratasy hoy ny fanazavana izay nataon'ny ministran'ny RAHARAHAM-MPANJAKANA raha faravavitafika rasata androany. Efa tonga ao manakolana eny amin'ny lalam-pirenena FIFIDIANANA izay mampitohy anam-bilobe sy voahimarany tetezan'i na pont modulaire izay ho apetraka vonjimaika ao amin'ny teboka alavirandalana 560 mba amirenana vonjimaika ny fahavombozana any an-toerana. Efa nanomboka androany koa ny asa fanefena azy raha ny voalaza. Isokatra ny Lankais izao ny tetezana araka ny vinavina ny tompon'andraikitra. Nentina Sambo avy any Tomasina mireto fitaovana reto namonjy any voahimara raha ny fantatra. Mpilomano tanora roa vaovao no mitondra ny lohalaharan'ny lomano malagasy manomboka tamin'ny fanombohan'ny herinandro vaovao ity. I Jonathan Raharvel izay nandresy tamin'ny 50 metatra, ny 100 metatra ary ny 200 metatra tsy mpisandry na braso no mitarika eo amin'ny sokajy lehilahy. Toy izany ihany koa i Holy Antsa Rabejaona izay nivoaka mpandresy tamin'ireo lomano 50 metatra mitsilany, nado, ny tsikaroka na nage libre ary papillon eo amin'ny sokajy vehivavy. Efa niomana ny iverina ny Rosia izay misy ny toeram-pianarany Holy Antsa Rabejaona ny sabotsy lasa teo. I Jonathan Raharvel kosa dia mbola hita toerana maneho hatrany fanomanany tafita amin'ny lalao olimpika izay ao atao any Paris amin'ny volana Jolay ho avy izao.